Ewa, mbola mitoy moa zany resadresaka antsika mahakasika ny fitondrana eto Madagasikara amizao fotoana izao ary ny anarako moa defa tsy zoina amintsika voaka malagasy satria efa nampahafantarina tamin'ny voalohany iny. Ka eto zany de mbola mitoy ny resaka antsika mahakasika ny fitondrana. Maro de maro ny zavatra mitranga amizao fotoana izao. Ary mbola manentana ihany ny tenako satria reto mpanao politika reto tena tsy mety amintsika voaka malagasy mihitsy satria ahoana ozy ianareo amotika ny tanindrazana mihitsy ny tendro zareo tongavana satria manao politika satanika izy ireo. Ny ao ambadiky zany de satana devoly raha tiantsika ho fantatra. Satana devoly ny ao ambadiny. Ka manao vazamody miady ny mpitondra fanjakana amizao fotoana izao. Ary na reto député 37 reto aza tena tsy resy lahatra koa za satria nahoana ozy ianareo manoana ny hery rajonary mampianina. Misy ny ankabetsany manoana ny Andry Rajoelina. Ka noho izany tompo andao mihitsy antsika anova firafitra vaovao. Asorintsika ny efa tsy nanjara, ny fitondrana efa tsy milamina, andeha hovantsika fitondrana hafa ndray. Ary raha mbola zare Taninarivo mitondra antsika de mbola matimaty ihany antsika voaka malagasy. Ary tena mbola ataon'ny fitadiavam-bola ihany antsika malagasy. Eritreretintsika ny fanagnantsika ny ndesindreo amelomana ny fianakaviana kanefa rehefa tonga eo amin'ny plasin-dreo zareo adininjare ny voaka malagasy. Fa ny kibon'ireo ihany no ataony mibontsina. Rehefa bebe ny kibony de hadiny ny voaka malagasy nametraka anazy teo amin'ny fitondrana. Ka noho izany ry voaka malagasy namako andao mihitsy antsika hiara hitsangana anohitra ny zareo. Reto député 37 reto tiako tenenina mafy ary tiako tsindrina eto mihitsy. Fa manoana ny Andry Rajoelina ary manao signe ny Andry Rajoelina izy ireo. Kanefa manao mody miady zareo amin'ny rajonary mampianina kanefa rajonary mampianina sy andriny miara-miasa. Ka ino zany tonga hoe mba mitonga vasaigna antsika voaka malagasy amizao zavatra miseho amin'ny firenentsika zao, amizao zavatra miseho amin'ny Madagasikara antsika zao. Mila tonga saigna antsika fa za mety adrabidraben'ny merina ntsony amizao fotoana izao satria ny fitondrana merina de fitondrana menarana satana devoly. Ka andao antsika hitondra firafitra vaovao anverena antsika ny Madagasikara amin'ny laoniny. Ka noho izany andeha antsika hiara hitsangana, hiara hifanohana mba ifandray antanana antsika anonganana andry zareo. Ary antsika tsy hanao kosoa efa avy nampandrona ka hiverina hosipotaka ndray. Tsy manao an'izany antsika ary zany tsy ataontsika mihitsy. Inona tiako tongavana amin'izany ozy ianareo? N'olona efa nitondra ve? Ery rajonary mampianina, Ravalomanana, i Andry Rajoelina. Mbola hino ihany koa fidintsika? Be da be ry tompoko ny olona manam-pahaizana na de olon-tsotra ara izy ireo fa tsindrina tao Rajoelina kanefa manam-pahaizana, manam-pahendrena noho ny merina. Ara resaka ati-doha zany antsika côté ny tena misy. Fa ny merina ny taratasy fotsiny miteny sitilo fa andao mihitsy antsika côté hiara hitsangana hanohitra andry zareo Taninarivo ao. Rehefa tsy mety zareo atsanga antsika côté ny fitondrana. Ka noho izany andao antsika ry voaka malagasy namako. Andao antsika ry voaka malagasy havako. Ny fianakaviako ray manontolo na ray tanirazanamiko na any ivelany aza de andao antsika fa samy malagasy. Aza mifamono. Ary tena tsy resy lahatra mihitsy zamy zavatra ataon'ny député. Mody manohitra ny hery kanefa manoana ny andry. Zay le zavatra tsy maresy lahatra anazy zany. Aza manao halika antsika voaka malagasy. Zavatra efa naloanao ve? Mbola averina ho anao ihany koa. Dikan'izany tsy mety amintsika voaka malagasy no ambanibanina. Mintsaka antsika côté. Atsika ny mpamelana eo Taninarivo mpamelana ny Andry Rajoelina, mpamelana ny hery rajonary mampianina zany, mpamelana ny Ravalomongana. Dikan'izany aleo miala zareo. Ary atsika tsy mifidy an'ireo tsony. Fa ho anareo zay voky toanao hatramin'ny farany hery rajonary mampianina sy Andry Rajoelina. Fa ho antsika voaka malagasy matsapa fa marary tratran'ny Rajoelina, aleo toerintsika izy. Asorintsika tsy amin'ny fitondrana lasy teo izy. Ka zay ny mety amintsika zany. Ary misy matokony voaka malagasy ray tanindrazanamiko za fa tsy maintsy miala heto rajonary mampianina. Tsy maintsy miala heto i Andry Rajoelina, tsy mila TGV-ndreo zany antsika. Ary reto député reto 37 vokisany Andry Rajoelina vola de manohatra ny hery.
raha alefantsika ny fandonina sy ny fikaroana lala. Dikan'izany zay zavatra teneniko reny piara-miasa amin'ny satana devoly reto olona reto. Fa zao andao tsika hiara iasa, andao tsika hiara ifanoana, aleo tsika hifidy olon-kendry hitondra ny Madagasikara. Ary matoy apôstôly marika tatandraza nampidinina eto ambonin'ny tany hitondra antsika zany. Iny ene olona mbola kely hoziziny vahoaka malagasy ho zareo mpitondra fanjakana voalavo apôstôly voalavo. Kanefa kosa tadidina refa izy apôstôly voalavo hatodoana re tsy mitovy atodoany apôstôly marika tatandraza. Ary izy avy any an-danitra fa nareo eto ambonin'ny tany. Ataovy tsara ny fandinina sy ny fikaroana makasika an'izay zavatra zay. Ka andao atsika vahoaka malagasy matsapa fa mijaly anoana ny apôstôly marika tatandraza fa anongana ny hery radionary mampiasina tsy mampinan-kanina ny vahoaka malagasy. Ka igny sy igny moa zany ny fanentanako eto. De mankasitraka anao ny anoatra amin'ny farany maloha fa rehefa aveo ndray tsika mbola mitoy ny resadresaka.